Fa ny miarabasika rehetra manaraka izao fandarana manokana ny Lieu de Vie Madagascar zao na ny eto an-toerana na ny any ivelany. Fa ny miarabanao Mato Ratsetsson Jean-Jacques filohan'ny FMI Malagasy no sady candidat larina faharoa ambin'ny folo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Makasitraka anao sahady izay ny vahiny teto amin'ny fandaharana Lieu de Vie Madagascar. Ya mirabanao miraban'ny teknisiantsika miraban'ny olona rehetra manaraka an'ity fandarana ity marina fa candidat ndray an'ity directeur ity tondran'ny laharana faharoa ambin'ny folo. Amin'ny fanontaniako voalohany avy hatrany Andriamatoa Ratsetsson Jean-Jacques hoe inona zany ny tena fihinana sanareo fa tena efa mazava moa zany ny fihinana sanareo amin'ilay resaka midy afaka hazavainao hoe zay hoe midy zay. Io resaka hoe midy io hoe marché interbancaire de devise flottement nidiran'io teto tamin'ny 1994 tamin'ny andron'ny professeur Xavier Albert. Tamin'izany zany nitsondrara hoe midy à la criée. Tonga teto io tsisy taratasy ara-panjakana fa fifanarahana ataon'ny banque teto toerana fotsiny dia hoe flotte io ny volatsika mitsingevaeva zany. Dia tamin'ny andro 4 5 5 6 rehefa miakatra ny vidin'entana eny an-tsena dia izao daholo ny teny mivarotra hoe flottement io flottement io. Dia 2004 vao nisy filoham-panjakana Marc Ravalomanana no nametraka an'io ara-panjakana dia nanao décret 731 2004 izy tamin'ny volana juillet 2004 dia lasa hoe midy en continu le izy fa le izy mitovy ihany ny fomba fiasany. Ary io ny fanjakana mijery fotsiny fa ny banky primaire eto an-toerana no mitazona an'io midy io. Ka ny tena maloza an'io very ny fiandranam-pirenena vola malagasy tsy tompon'ny ariary tsony fitondram-panjakana nanomboka nidiran'io midy io teto amintsika. Dikan'izay hoe tsy tompon'ny ariary zay nge tena zava-dehibe ary tena zavatra io mihitsy mila mahatonga amin'ny teny hoe mila foanana le midy. Rehefa mila ariary amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao dia mila mitrana devise alohany amin'ny FMI Banque mondiale. Tsy any amin'ny FMI malagasy io fa le tena FMI Fonds monétaire international. Dia rehefa mahazo dollara any ianao menao an'ny midy atakalo ny ariary dia ny ariary iny nandaovanao ny karama amin'ny fonctionnaire. Rehefa lany iny mihindrana indray ianao amenao an'ny midy atakalo ariary. Rehefa lany mihindrana indray 5 milliards de dollars nitrosatsika androany rehefa jereny zay tsisy fotodrafitrasa goavana tena vita amin'ilay izy fa lany na fitianana ariary fotsiny. Io mantsy magaga koa fa za ozy maninona ny olona tsisy mametraka an'le fanontaniana hoe ny fitondrana malagasy androany tsy tompon'ny ariary. Tsy misy fidiram-bola vola vahiny, tsy misy rentrée de devise zany ny fitondram-panjakana androany. Satria reo mpanondra le tanàny velany le mpivarotra vany, kafe, girofle sy ny sisa reo compteny any amin'ny banque primaire. Dia tonga dia miditra any dia tonga dia ampiasaindrareo amin'le midy dia tsy ampy iny dia mitotona volatsika fanjakana mijery fotsiny. Dia hoy za hoe mba efa nametraka fanontaniana ny tenatsika ve tsika hoe ary ahoana moa le fanjakana io mihindrana devise any amin'ny FMI sy ny Banque mondiale na ny amin'ny bailleur de fonds tsy manana fidiram-bola devise matotra izy ahoana ny fomba amerenany an'iny any le tena problema mantsy. Dia ny fomba amerenany an'iny zavatra tsotra mitrosa indray. Rehefa miteny ny FMI na ny Banque mondiale nahazo 100 milliards de dollars tsika mino ainareo fa 90% iny na 70% iny amerenana an'le trosa dia ny 70% na 30% fotsiny no miveriny eto mijanona eto atakalo ariary ampiasaina andoavana ny karamana fonctionnaire. Dia zay foana ny eto amintsika ka hoy zay hoe le mpitondra fanjakana le velona amin'le fitrosana io ny ataoko hoe fitrosana anterivozina mandra-pahafaty tsy mijanona mihitsy io ary tsy mety hijanona io satria mitrosa ianao dia tsy maintsy mitrosa ianao amerena azy dia tsy maintsy mitrosa ianao amerena azy dia tsy mitsahatra io no mitangana le trosa nefa ny zavatra eto an-toerana tsy misy zava-bita. Dia mampiavaka dia za rery no miteny hoe foanako io midy io miverina amintsika ny fiandranam-pirenena amin'ny vola malagasy. Dia rehefa zavatra fotodrafitrasa ninino natao eto Madagasikara ka vitan'ny ariary dia azontsika atao satria tsika ny lasa tompon'ny ariary tsy mila famatsim-bola any ivelany intsony raha ohatra zao hoe anao
diky amezana ny rano eny amin'ny tanimboly tsy mila mindrina devis tsy nyvoazo ariary fa tonga di afaka fanaraka amin'ny banque centrale ny fitondram-panjakana di mivoaka mivola ny piasa eo karamina ariary ny vato a vita atao amintsika ny ciment misy atao amintsika ny fasika alaina fotsiny atao amintsika ahoanany tsy afitanan'le tohadrano zay le vahaolana atolotry ny ny atolotro zany amin'ny matandita numéro 12 ako mampiavaka rehefa manolotra n'le vahaolana de miala amina zavamisy ny zavamisy de hoe atram'izay na Madagasikara amin'ny Madagasikara ny mpanao politika manao fampanantenana pokaty tsy misy sazy miatra aminy na lamandy miatra aminy fa de afaka miteniteny foana daholo a de rehefa tonga eo lamosina meniny vahoaka de sy tiany ataony mataony mahazo menimeniny ianao mamay zay fa tsy ampidiny ny vidin'entana de ny avaliny aminao hoe zaranao ara 20 000 francs kilao ny vary fa raha tsy zany teto na raha tsy ny tatana 40 000 francs vidina vary zavatra ohatr' zany ny valiteny azonao de zay natonga anahako a nanapa-kevitra hoe mila diovina ny rivotra politika eto Madagasikara fomba fanao ara-politika de zahako a nanao an'le hetsika nataoko hoe sady nametraka ny candidature a tamin'ny 2 septembre no nametraka taratasy fametram-piarana hoe raha ohatra ka février 2024 tsy midina hoampaefany vidin'ny ppm vary menaka lafarinina siramamy vidin'ny lasantsy sy ny gazoal vidin'ny zezika vidin'ny fanafody vidin'ny vaccine omby vidin'ny bicyclette moto kojakoja amin'ny fiara tonga de miala ho azy tsy mila mametram-piarana akory a fa tonga de miatra ho azy le taratasy napetraka any amin'ny HCC manala tena zany mamato tena manala tena fa mahatonga nanao an'izay nge tsy misy risque hitranga io fanalana io satria ditim-panjakana manafoana ny décret nataony marika lavaly manana tamin'ny 2004 raha fotsiny nataoko miala ny midy miverina amin'ny tabola tsy lovovitsika dia manapaka ny fitondram-panjakana hoentiko amin'izay fotoan'izay hoe tsy 10,000 ariary tsony ny ainareo fa 960 ampahefany 10,000 de zay ange mampidina ny vidin'entana afany velany midina amin'ny ampahefany de afaka miasa amin'izay tsika satria amin'izay fotoan'izay a tsy vita an'izay fotsiny nge le vahaolana raha zay fotsiny le vahaolana tsy ampy satria raha midina amin'ny ampahefany a ny vidin'entana le olona velona amin'ny kapokambary ray isan'andro afaka mividy kapokambary efatra le mividy kapisily menaka anankiray afaka mividy kapisily efatra tsy mbola mivazany olona le olona fa eo zay a anao ampiatra fepetra be deabe miala avany amin'ny fanjakana sasany miala avany amin'ny sera tsy miakina ny sasany ampitobaka ny asa ny tady olona fa tsy ny olona ny tady asa fepetra ray zao teneniko hoe 3 ariary ianao de mahazo trano 3 ariary isam-bolana noanoanao de mahazo trano ianao ny anaovana an'izay a ahitatra trany amin'ny 80 taona ny famerenam-bola ka raha maty alohan'le 80 taona ianao mifindra am'zanakao a ny trosa sy ny trano fa ina moa nao velanao trosa am'zanakao 3 ariary afaka 20 taona inona sisany azony 3 ariary afaka 30 taona afaka 70 taona afaka 50 taona zany mety bisibisy ny azony 3 ariary zany hoe ny lova mipetraka ao am'zanakao a trano mitsangana de vidina biscuit vavelanao aminy fa io a raha 3 ariary mavita trano anao trano daholo tsika rehetrarehetra miasa mitady olona fa tsy lona mitady asa de tsy andaniny a fanjakana koa manentana an'le famoronana asa eto amitsika eo amin'ny 5,000 sy 10 etsy eo ny fonctionnaire nisan'ny fonctionnaire tsy misy raha isan-jato amin'ny mponina raha ataontsika hoe 30 millions telopolo tapitrisan'ny mponina tsy misy fanjakana afaka mitatana tany raha ratsaky ny ray isan-jato ny fonctionnaire ao aminy ny États-Unis ara tany capitaliste voalohany indrindra anazao tontolo zao tsy tia fonctionnaire zany fa voatery izy manana fonctionnaire 7 isan-jato mponina ny azy ny fonctionnaire ny atsika tsy misy raha isan-jato de ny amin'ny projet nefa ny amin'ny malagasy ny projet hoetiko de hoe akarina 10 isan-jato ny alohan'ny isan'ny fonctionnaire dika an'izay a mila mampiditra fonctionnaire eo amin'ny ray tapitra isa mahery eo manatin'izay a mpampianatra ray hetsy 100
fahasalamana mampiditra olona hatrany amin'ny 100 000 reo olonao mbola mila formena mariny zany fa zavatra ho hitatsika amin'ny voalohany dia niasa mitady olona fa tsy ny olona ntsony no mitady asa ary za mihevitra mihitsy hoe io 100 000 mpampianatra io tsy vita vetivety io fa mety voatery angamba amin'ny fitondram-panjakana afaka heritaona afaka roataona rehefa misatra ny fampidirana mpampianatra anome prime zay olona mahita mpampianatra ampianatra amin'ny sekolim-panjakana mila morana ny fampianaran'ny ankizy satria amintsika miteny zao 97% ny ankizy 7.9% ny ankizy tsy mahay manoratra latsaka amin'ny fotoana tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny tsy azo kely inona mahatonga an'izany tsika miteny zao miditra mpianatra be dia be miaran-dalana satria nahoana tsy manam-bola ny ray aman-dreny saram-pianarana midangana ny fitaovam-pianarana midangana dia mijanona ny ankizy tsy mianatra ntsony tsy azo ekeny zany ny ane zany tonga dia hoe ampiarina fotsiny lalam-pandrenana misy amin'izao fotoana zao tsy misy mandoa saram-pianarana ntsony amin'ny sekolim-panjakana manomboka T1 hatrany amin'ny université tsy misy manao 3 zany ntsony fa mianatra ny ankizy zavatra ohatr'izany zany ilainy eto Madagasikara fa tonga dia hoe miasa ny tady olona fa tsy ny olona nitady asa fanjakana anamboatra ny lalana miala amin'ny 0 kilometre hatramin'ny 30 kilometre na mihoatra an'izay rehefa vitatsika ho atao pavé io tsy hoe manao ny eto amin'ny Tananarivo na quartier-na Tananarivo ray aloha vao manao samy manao ny azy eo no eo zay andrangaraga vola misy amin'izay fotoana izay tsika mila pavé amin'ny tapitrisany miasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa fa rehefa tonga tsika amin'izay le hoe miasa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa miala ho azy tsy fandriam-pahalemana tsisy resaka amin'izay ntsony le tsy fandriam-pahalemana nge vokatry le olona tsy mananasa dia nona dia mangalatra fa io tadidio fa nizaniza mangalatra matahotra nge olona mangalatra raha tratra izy vonon'olona misy nge hitatsika tamin'ny gazety hoe olona mangalatra mangazo dia vonon'olona faty nefa olona nona nge zany mangalatra mangazo ifotony zany fa le olona angalarana koa tsy olona mahantra dia tezitra dia inona rehefa matahotra le mpangalatra nataony mifokarongony izy na misotro toka be izy na manao roroty izy dia tsy tompony tenany izy dia mandeha mangalatra izy dia mahavita bibiana mamon'olona zany miainantsika eto ka ny ako zany mampiavaka dia zao zarery no manao engagement vita taratasy petraka ny amin'ny ACC raha mandainga efa niteny ny ACC mandainga io rangahy io fa tsisy zany taratasy zany mipetraka ty dia azo gadraina azo disqualifiena kory ary hoe mandainga manao filazana laingy za rery mavita manao an'io za dia miteny raha misy ireo mpifaninana miteny tsisy dikany akory ny démission iny dia zany manao vavy raha tsisy dikany iny dia ataovy fa misy dikany iny satria tonga iny dia miatra ho azy tsy mila midémissionna akory raha ohatra février 2024 tsy midina amin'ny ampahefany mientana farana vanivela ny voalohany ny BPN vary menaka ny lafarinana sikamamy sy ny rehetrarehetra tonga iny dia miatra ho azy dia hoy za hoe niange manome ohatra dia ampiariko amin'ny tena satria zany no mikritike voalohany ny mpanao politika hoe tsika rehefa manao politika mampanantena olona rehefa aveo tsy tanteraka dia tsisy bety contrat no ataon'ny mpanao politika amin'ny vahoaka na tsy antsoratra azy fa ianao raha ny amin'ny fiainana davanandro ianao manao contrat amin'olona ka tsy vitanao ny anjaranao contrat na ianao voasazy na ianao migadra mihitsy azy ka maninona moa mpanao politika tsy atao an'izay keo na izy sazina na izy gadraina mihitsy raha ilay zange efa za reny eny santeny efa heritaona zay no mitety haino amanjery na télévision na radio dia niteny hoe omeko any andro rajoelona amin'ny vahaolana raha tsy hainy manao azy miantso ahy izy ka raha tonga ka tsy vitako mampidina ny vidinetana amin'ny ampahefany arak'izay nlazaiko zay azo migadraina aho niteneniko ampabe maso zay tsy indre mandeha tsy indro na venobeko tanatin'ny heritaona niantiny tsotra nanomezako azy any andro rajoela satria izy ny eo amin'ny fitondrana dity fanjakana manao an'io tsy maintsy olona fanjakana zany manao azy dia miantiny namezako azy izy afaka manao azy ary afaka manao azy mialoha mba ho afaka heritaona mialoha ny fahorin'le malagasy zay niantiny namezako azy mba gagner 1 an tsika fa le gasy ange efa maty le gasy ange efa tsy misy tsika taloha teny indray mandeha isaka nandro any no misakafo fa misy gasy efa tsy misakafo tsony fa voky raha mangatsia rano mafana mety tsy raha mafana akory ara satria
raha mafana mbola misy mila charbon sy afokasika efa zany mahazo an'le pray tanindrazana dia ahoana moa nijerena zany fotsiny za zany a efa nanapirofo fa za tsy mila n'io toerana io fa satria tsisy miaino eo amin'ny fitondrana dia voatery am'rotsaka le toerana no mitady any eo amin'izay vina izay tena mazava tokoa izay vinany FMI malagasy zay fa ahoana koa zany no hihevitra reo satria ianao moa zany mpanao politika dia ahoana zany ny fomba atokisan'ny vahoaka anareo mpanao politika amin'izay vina maro zay satria efa betsaka ny mpanao politika nandalo teo a samy nanana ny vinany daholo dia ahoana indray zany ny fomba fametrahana fitokisana ho anareo na ho an'ny FMI manokana indray le fametrahana fitokisana dia le taratasy fametraha-pialana mialoha nataoko teny amin'ny HCC tamin'ny 2 septembre niraisin'ny HCC tamin'ny raiky amby folo sy roa amby telopolo minitra ny greffier en chef no nanao sy hoe voaray aty taratasinao ty midika zay a fa raha vao tsy midina amin'ny ampahefa ny février 2024 vidin'ny PPN ny vary menaka ny lafarina siramamy ny lasantsy sy ny gasoil ny zezika ny cubota ny bicyclette sy ny rehetra tonga dia miatra ho azy iny tsy mila mametra mpialana koa tonga dia tsy filoam-pirenena tsony efa fantatry ny tsika rehetra zany mahafantatra an'izany ny HCC mahafantatra an'izany ny adversaire tsy mila mandeha an-dalambe nareo tsy mila manao radio miara-manonjy nareo tonga dia tsy filoam-pirenena tsony fotsiny satria ny démission fotsiny narangaranga ny HCC hoe tsy vita le vina miala ianao rangaha fa tsy hitrango zany satria manao an'le vina ho a diti-panjakana fotsiny rehefa fitondrana ianao any ampelantananao ny diti-panjakana mana foana n'le midy marché interbancaire de crédit na flottement mamerina ny tabola tsy mivoma dia manapaka sy mandidy fa tsy 10,000 tsony ny 1 euro fa 10 sy 1 dia ohatr'izay ataon'izay daholo a ny devise ohatra ny dollara ny yen sy ny rehetra ny devise convertible mandehandeha raha zao tontolo zao dia milaminy mitsika amin'izay fotoana zay napitra an'izay resaka HCC2 ihany zay ianao i Andriamatoa Ratsetson dia resaka an'izay ihany za hoe ianao anisan'ireo candidat 12 manohatra ny hevitry ny HCC sy ny CNI amin'ny fanomanana fifidianana na hoe fanofoanana ny HCC mihitsy moa zany dia ahoana indray ny hevitra amin'izay zay manohatra ny didy navoakan'ny HCC zay tsy tandalana tsy misy mihitsy amin'ny constitution miteny hoe ny gouvernement amin'ny fomba collégial no mitondra firenena rehefa miala ny filoam-pirenena io nge efa fantatra mialoha efa taona mialoha dia efa fantatra fa tsy maintsy ny président sénat no isorany Andry Rajoelina rehefa anao candidat indray izy ho filoam-pirenena tamin'izany zany anjarany no tokony fidy olona mahavita manolo azy dia ny HCC tsy tokony tonga dia nanaiky fa mbola misy étape be dia be io miconstaté aloha izy ny aly Andry Rajoelina miconstaté izy hoe zao fa le izy ohatrany tonga dia ohatrany toy vakana fotsiny dia tonga dia nikena hoe mahazo mitondra ny gouvernement ny Tsay Christian nay nitoerinay hoe tsy ara-dalàna iny illégal zany tsy tandalàna zany io gouvernement io tsy ekenay ary ny fanapakevitra ataon'ny HCC sy ny CNI miandany amina candidat iray dia manambaka na manohatra ny tombotsoan'ny candidat 12 dia ahoana moa nanekeny an'izany tamin'ny natao tirage au sort nge mbola veriko eto ihany rehefa natao le fitanisana hoe reto ny candidat validen'ny HCC dia iny moa le laharana arakaraky ny nametrahana dossier candidat voalohany nyraisin'ny HCC Marc Ravalomanana izy nametraka candidature voalohany natao ny faharoa fatelo faefatra fadimy Jean-Jacques Ratsetson nitononona hatrany amin'ny faharoa amby folo dia rehefa nitononona le fahatelo amby folo nioraka ny salina fa tsisy ninona misoratra tsony tery amin'ny tableau zany hoe ny arrêté nataon'ny HCC tsy candidat 13 fa candidat 12 le mise à jour le taratasy natao en séance teo en direct RNM STV napina teo ny anarana fa mipetraka amin'ny fanontaniana
raha 12 ny anarana nalefa ny HCC tany amin'ny seny hoe reto ny candidat validé izy ara ny antso ny Andry Rajoelina ho avy ao iza no mibaiko hoe ay apioaingany io fa tsy ao ny anarany fa zareo zany nanao adisona bevava 12 any ny tokony ho izy tsy fantatra zay fifanarantany fanambatambazana tany dia nanaiky ambava daholo hoe aloha izy hiditra fa adiny dralana novan'le riantsoratra zay dia tratehaka teo le osoka ngeny iny incident iny tokony consigner-ny huissier de justice tao anatin'ny procès verbal kanefa ny tsy consigner tao fa irana hita teo iny Madagasikara ray manontolo nahita nanaheno ny salina andanioraka aiza lettrese fa tsy misoratra eo zay ny zavatra nitranga ka ny anay zany ozy zay hoe zay koa manohatra satria ny HCC tokony efa ela no nivoaka dia nanazava satria nisy polémique be nisy adihevitra be le article 42 ny code de la nationalité misy miteny tsy zao efa misy an'izao dia mbola mitsaga gasy any izy misy miteny saika io article 42 io vao manao an'io anao tonga dia very ny nationalité gasy tokony ny voaka ny HCC ampitony ny fedikevitra dia ny teny hoe alao zany hitenin'ny lalàna rehefa olona ampitaona maka nationalité vahiny atsitrapo ka hiaran'ny article 42 dia tsy gasy tsony izy na mbola gasy izy satria raha vo nanao an'izay ny HCC dia nilamina io mbola afaka nanao an'izay ny HCC tamin'iny andraisany any candidature ny Andry Rajoelina fa izy miafina fotsiny hoe zay mahita hoe io certificat de nationalité dia ikenay tsy mety ange zany raha tamin'ny 2018 izy afaka miteny an'izay satria tsisy nafantatra tamin'ny 2018 afa-tsy Andry Rajoelina sy ny tribunal d'instance any tokony nafantatra Andry Rajoelina sy izy nafantatra hoe nanao naturalisation frantsay nafantatra izy zany fa voakapoky ny article 42 izy nafantatra nanao faux usage de faux zany izy namprovoqué faux et usage de faux fa ny tribunal d'instance koa manana fahatsony satria tokony nanontany ny candidat tsirairay izy hoe manana sopirenena vahiny ve nareo dia raha nanana ianao dia nantaniny ahoana nazaonao an'io fa raha vo naturalisation tsy afaka milatsaka anao fa tsy gasy tsony raha ohatra ny lovanao le izy tsisy olana reny natao hoe double nationalité dia misy lalàna koa feny double nationalité ka amin'izay fotoana zay izy tamin'ny 2018 tsy meloka ny HCC tsisy adisona nataony HCC fa 2023 kosa ninina lazainy manana anjara ndraikitra izy satria izy mahafantatra fa azon'le article 42 Andry Rajoelina tsy olana ngeny nandrasany an'le candidature fa sady mandray izy dia tokony manazava hoe rehefa olona hiaran'ny article 42 mbola malagasy zany satria zao ny antony na izy miteny hoe article 42 tsy gasy intsony fa very ny zonim-pirenena malagasy dia tsy miraisy ny certificat de nationalité ny Andry Rajoelina zao izy complice de faux et usage de faux satria efa fantatra satria efa resabe teto amin'ny firenena nge io resaka nationalité ny Andry Rajoelina io dia averiko indray tsy ny fananany Andry Rajoelina nationalité frantsay ny problème fa ny nahaverezany ny nationalité malagasy tsy gasy intsony izy ka rehefa tsy gasy tsony izy ny constitution malagasy ny constitution malagasy ny lalam-pandrenana malagasy miteny hoe tsy mahazo milatsaka ianao raha vao tsy manana zom-pirenena malagasy izy tsy manana zom-pirenena malagasy tokony tsy milatsaka izy na anjarany sy ny HCC manaprofo fa mbola manana izy dia izy mameny interprétation any amin'le article 42 fa averiko hoe le nationalité frantsay nge teto Madagasikara io tsy nisy problème ny général Ramanatsoa colonel frantsay amperinasa nonoditra tia Madagasikara tamin'ny 1972 natao général dia lasa filoham-pirenena raha misy natao hoe pression namana tsy misy ohatrany amin'ny miaramila satria amin'ny miaramila frantsay azy ny chef suprême des armées amin'ny frantsay dia ny président de la république frantsay izy zany nody teto mizara roa izy ny ilany frantsay ny ilany gasy
lehilahy ny frantsay any chefny chef suprême des armées président frantsay fa rehefa tonga tety izy nasolo ny lehilahy ny frantsay dia nijanona gasy izy zato zany dia inona nataony ny dénoncé ny accord de coopération tamin'ny frantsa le nanana ny nationalité izy nandroka ny frantsay teny amin'ny base Livato sy taniny amin'ny Diego nasainy nody amin'ny frantsay inona ny idiran'ny nationalité amin'izany resaka olona rehefa tonga amin'ny fitondrana le olona le resaka olona sisa no mijanona eo torak'izany koa i Didier Ratsiraka double nationalité frantsay sy malagasy fa izy navita niady tamin'ny frantsay nazahoantsika ny Ilzepars azadiny inona ny idiran'ny nationalité amin'izany izy nationalisé daholo ny fananan'ny frantsay rehetrarehetra ny réunionnais namboly tany Sakay tany nasainy nody ny EEM ny compagnie marseillaise ny compagnie rehetrarehetra eny nationalisé daholo nationalisé ny sultany mivoaka ny Solima ny EEM moa lasa Jirama inona ny idiran'ny nationalité amin'izany misy mafy no zany nataony général Ramantsho sy Didier Ratsiraka zany hoe androany mantsy misy manakena tsy hoe manakena moa misy miteny hoe zako nationalité frantsay za nationalité frantsay izy za teraka frantsay satria mandova dadabeako frantsay dia dadako frantsay dia ozy za nge rehefa maka copie acte de naissance na nilatsaka filoham-pirenena na tsy nilatsaka filoham-pirenena eny amin'ny tribunal d'instance eny nosy maka ny certificat de nationalité fa dia misoratra hoe acte de naissance européen tino ny atsoko amin'izany fa za miteny hoe za noho ny nataony Ramanantsoa sy Ratsiraka za rery no sa miteny hoe foanako ny midy inona ny ambadiky ny midy tombontsoa frantsay société générale fa tsy izy rery fa misy amin'ny banque of Africa misy amin'ny banque zao tombontsoa mba iny be dia be ny eo voza hoe za rehefa tonga eo tombontsoa amin'ny gasy no tsy amelako ka oza hoe avy aloha le resaka nationalité frantsay ny Ian Rajoelina tsiny ny olana fa izy tsy manana ny nationalité malagasy no tsy ahafahany tokony tsy ahafahany milatsaka ho filoham-pirenena na inona lazainy namany na inona lazainy namany Andriamato Ratsiraka Jean-Jacques nisy mivalokafatra efa nataon'ny HCC tamin'ny farany herinandro teo tamin'ny alalany valan-dresaka natao tamin'ny mpanao gazety nilazany andreo andiny-dalàna anankiroa mahakasika an'io zavatra mahakasika an'io zavatra izay angatanareo candidat 12 io hoe article fahenina amby efapolo sy ny article faharoa amby dimampolo manambara fa afaka mitondra ny prime ministre amin'ny alalan'ny fiaraha-mitantana raha ohatra ka tena tsy afaka amin'ny antony manokana ny filohan'ny antenymeran-dolona manambara izany andiny-dalàna izany fa ianareo candidat 12 ireo zany hoe mandahan'le lalàna izay tokony ampiariny eto Madagasikara fanampin'izay ianareo nasony HCC ny alarobia an'io tsy tonga ianareo tamin'ny fareo antsony HCC manao nandray nareo amin'izay zavatra ny anay za tsy teny zavatra be lehibe ny amin'ny zavatra ataonay 12 rahalahy satria zavatra mivoaka ataonay ifananana amin'ny rehetra fa iverina amin'le hoe article 46 lazainao teo tokony mandeha par étape eny io empêche tsy empêcher président fa ny démissionne izy lo olona no filoham-pirenena fa tsy nisy ny teny mihitsy hoe afaka mandà izy efa fatany demy meloa efa taona meloa fa izy nisy olany Andry Rajoelina inona le antony manokana mahatonga azy andahan'le fitondrana dikan'izay tokony roana tsy ho filohan'ny sénatsony koa izany izy empêché izy na tsy fantatro fa matoa izy mbola afaka manao ny asany amin'ny mahafilohan'ny sénat azy tsy misy antony tsy izy no misy olo ny filoham-pirenena zay fotsiny zay ny valina zay zany tsy iny article 46 iny misy dinganina le izy dinganina fa marina fa raha empêché ery manana nazafy mahefa dikany empêché noho ny areta noho ny izy niala miala amin'ny toerana izy démission na empêché izy zay vao midina am'le dingana manaraka ny gouvernement de manière collégiale no mitantana ny firenena
fa le dingana nataony a tsy ao anaty lalàna tsy ao anatin'ny constitution mihitsy hoe afaka mandà izy aiza koa nisy homme d'état de andà andraikitra efa nomen'ny constitution azy nefa tsisy sazy tsisy ninona miatra aminy ohatra ka zay mahatonga anay hoe ny anay a niverenan'le fanjakana tandalàna aloha satria raha mahavita an'izay izy ty fifidianany ty nge efa mitabataba efa mikikika ny TGV fa tsy maintsy lany premier tour andro rajoely ninninona hitranga izy efa lany premier tour izy zay efa ela be menomena tamin'ny seni fa tsy mandeha lisy mpifidianany io za miteny aminareo a fa ny am'dimy tapitrisa ka hatramin'ny fito tapitrisa ny olona tsy tafina anatin'isy mpifidianana zay manao testa foana zay mampiditra olona ary diso ny fiteniteny hoe ny seni hoe tsy tafiditra zao satria izy tsy tahiny déclaré ny anarany aiza koa nisy hoe dimy tapitrisa raha zany tsy te hiditra anatin'lisy mpifidianana tsy mandainga ave zany a afaka misite kahina hoe le rangary tena tsy nety mihitsy izy fa tsy dimy tapitrisa mihitsy ny olona no tsy te hiditra anatin'lisy mpifidianana satria iny refente iny raha vo miresaka refente tsika dikan'izay a système d'enregistrement automatique alefanao ny agent de censeur makany antranon'olona mba andray ny anarany a automatiquement ianao tokony anaty lisy mpifidianana tsy mila micontrôler fa maninona ny seni mbola miteny hoe efa ny recenseny ianao de mbola hoe dana contrôleur sao de tsy tafiditra ianao zany ve de rariny fa tsy système déclaratif mihitsy ny refente tompoko système d'enregistrement automatique fa ny fean'izay ny olona rehefa vita recensement tsy andeha hijery tsony ao izy satsy ao fa maninona moa ny votivoty mbola terenao ray le olona hoe ivérifie ny asa nataonao 45 milliards d'ariary ngany lany ka ona izy tsy avita hoe recensé daholo malagasy de zay recensé ao anaty liste automatique 5 millions à 7 millions gasy tsy tafitra anaty lisy mpifidianana zany tsy azo ekena koa zany fa inona ny tetavin'ny seni ao anatin'izany fraude zay zany ny ahafahany andry olany satria asorona le olona tsy afaka vity avy eo de gaga hoe misy tapavitriana lasa ambany be tsy le tapavitrina ny lasa ambany be fa le olona tsy afaka mifidy any ny fipetraky ny olana mihitra am'izay anoizako an'izay resaka seni izay ihany ianareo hoe zany toko tsy mahatoky an'ny asa nataon'ny seni a nandritra izay fotoana lava efa nanomanana amin'ny fifidianana zay de inona zany ny vahaolana rosonareo satria efa mipetraka avokoa ny daty na ny premier tour na ny deuxième tour ianareo moa zany efa manisan'le candidat ao anatin'le lista ao anatin'le bileta tokana de ina zany ny vahaolana tena hoe afaka raisinareo ataonareo vaingana am'izao efa akaiky fifidianana izao za efa nanolotra vahaolana mivaingana de mbola tolotro eto mila maka fanapahakevitra ny fitondram-panjakana mamoaka décret tsy aiky nisy tia hoe am'ty fifidianany ty ampiasaina ny registre ny fokotany atao fiandry tonga ny olona ray andeha hifidy ao anaty liste électorale izy tsara fa jerena koa raha anatin'ny liste fokotany izy raha vo tsy ao izy tsy mahazo mifidy satria dikan'izay tsy ao anatin'le fokotany izy normal zany tonga le olona ray tsy ao anatin'ny liste ny électoral fa ao anatin'ny liste ny fokotany manao adidy mandovo volo amin'le fokotany mahazo mifidy izy zay fotsiny a de mandry ny tany mandry ny firenena fa am'izay fotoan'izay takina ny ampiasana encre indélébile tena encre indélébile le tena izy vo nitsavaka ao ny tananao tsy afaka ita tsy afaka telo andro de tsisy afaka ifidindro de miala ny aya hoe ampiasan'ny carnet pokotany ndray ve ohatra ny tamin'ny oviny iny de tsy mikorotana tsony am'izay fotoan'izay satria rehefa mipetraka le encre indélébile tsy afaka ifidindro le olona sady mbola eny koa iny hoe tedavin-drareo hoe raha ohatra misy hoe zato sy roa arivo ohatra nisan'ny olona de fitonjato ny bureau pokotany ray ny bureau de vote anankiray zany hoe misy bureau de vote telo ao de liste complète misy an'le zato sy roa arivo no ampiasain'le bureau tsirairay dikan'izay nge grave be fa afaka mividiny telo zany le olona
satria fantany anarany fa ato am'le bureau numéro 1 ao am'le bureau numéro 2 ao am'le bureau numéro 3 dina dikan'izany sady mandany taratasy zany efa ny seniny tabataba foana hoe mila manao économie fa tsy ampy mivola tokony zaraintelo le liste alphabétique iny de tapahana eo amin'ny 700 eo amin'ny lalana 700 atao liste ray 701 hatramin'ny 1400 liste ray bureau de vote ray 1401 hatramin'ny 2100 liste anankiray de mizara telo le liste de tsy lany vola ny seny izy mitabataba lavy io hoe tsy manambola tsy manambola hoe mandany vola zay ary anao tsy mandany vola nohony hoe liste misy 2100 nao ato misy 100 ato misy 100 ny anarana ato de ona fandanina taratasy ange zany de aiza le olona ny tena tokony mifidy tsy fantatra koa Andriamatora 700 Jean-Jacques misy ny mivoiny tetezamita amin'izao fotoana izao aminareo FMI malagasy vahaolana ve zay raha amin'izao situation misy amintsika izao zay aloha de contre an'izany hoe tetezamita zany efa ny tetezamita teto lasa tetezamitatra 10 taona fa miteny kosa hoe raha hoe noho ny antony ara teknika mila mbola amboarina ny nisy mpifidianana ohatra sy hoe mila mametraka instance ka mila hoe aembitra ray volana telo volana nanisy ny fifidianana tsy mampanenina anay fa voakoatra ny telo volana tsy manaiky zay satria vahoaka efa mijaly vahoaka efa mijaly zany efa nyteny rehefa nampivory le mandeha nisy fivoriana nataon'ny FFKM de be debe ny olona nakataka tetezamita 2 taona sy ny sisa atao de za rehefa nahazo fitenenana de niteneniko hoe meoaranga io fitondrana io a telo volana raha anatin'ny telo volana tsy midina amin'ny apa efa mividinetana vidin'ny PPN ny vary menaka lafarinina ny siramamy ny zezika ny lasantsy ny rehetrarehetra gadrao aho de aveliko eto zay raha mieritreritareo anao tetezamita mihoatra ny telo volana de meo anay ranga ny fitondrana fa ny anay a ataoko apaby maso raha menareo any fitondrana fa anatin'ny telo volana tsy midina amin'ny apa efa ny vidin'ny loetanireo a azonareo gadraina fa zay tsy anaiky mihitsy hoe mihoatra ny telo volana io hoe 2 taona enimbolana 2 taona amieny posy fotsiny ve le olona mitady toerana fotsiny ve tsy mila zany telo volana mihoatra ny telo volana zany a manova ny rafitra misy am'izao fotoana zao a ahafahana manao fifidianana isan'ny tena mampikaikaika ny atoko politika akompo Andriamatora Tsetson ny tsy fisian'ny solotenan'ny candidat sy ny atoko politika anatin'reny reny ataoko hoe sehatra iseharan'ny fifidianana ireny a ianareo konko ve anatin'izay le mikaikaika zay ianareo anatin'ny FMI malagasy satria betsaka loatra ireo olona efa tena ireo atoko politika efa tena mikaikaika misy amin'ireny an'ireny efa tsy mazava le liste électorale tsy mazava ny fomba fanisana de mbola tsy ampidirina ihany konko ny olona mazava ho azy ange fo anatin'izay de zany ange anisan'ny zavatra efa kianina koa zany amin'izao fotoana zao kianinay zany satria tsy mahaleo tena misy any miandany amin'ny candidat ray amin'ny 13 ny HCC zany ange ny kianinay de zay mahatonga anay a manasanay ny to ny HCC sy ny HCC sy ny PNUD iny misaky anao fivoriana de zay miteny hoe zay tam'izay zay folo zay folo tsy andeha de ny PNUD nanafonan'le fivoriana na ohatra ary ny président ny HCC ny alina iny mbola nyteny hoe na candidat ray any ao de tsy maintsy misy io fivoriana io fa raha nanao le fivoriana izy rery nanao azy miaraka am'le candidat anankiray any fa na ny PNUD raha tsy tao nefa hoe réunion ny HCC sy ny PNUD sy ny candidat rehetrarehetra de votery izy nanao fanambarana fa foana le réunion miaraka amin'ny PNUD eo tsika zao inona zany tena vahaolana tolotra reo satria fifidianana tsy nefa tena tongotra ianareo amin'ny resaka olana amin'ny CENI resaka olana amin'ny HCC inona zany tena vahaolana atolotra reo satria efa tsy afaka hemitra tsontsina le fifidianana vahaolana atolotra efa fantatreo aleo a tsy andeha amakafaka an'io eto satria zay efa mifanaraka fa tsisy manao déclaration publique rery
zay fololana zay rombe fololana dia alao izany andeha mangina any fa za tsy manana déclaration fa amin'ny akapobeany efa fantatra aloha ny zavatra kianay tsy fahatokisana ny senisy ny HCC tsony tsy fahatokisana ny liste électorale sy ny sisa sy ny sisa efa maraparana ny fandaharana antsika zao ndra matoa Raitseto Jean Jacques inona ny mety hoe mbola anampinao an'izayna hoe zavatra mbola tsy voatanisantsika tao anatin'ny fandaharana fa kanampinao an'izay eny ny tanisaiko eto ny vinanay février 2024 tsy maintsy midina amin'ny ampahefany midinetana farana vanivela ny PPN ny vary menaka lafarinina ny siramamy lasantsy ny gasoil ny zezika ny Kubota ny bicyclette ny moto tsy maintsy midina amin'ny ampahefany raha vao tsy midina amin'ny ampahefany io tsy mila mametra-pialana akory fa tonga dia tsy filoam-pirenena intsony satria efa nanala tena ametraka amin'ny vinanay zay 3 alina ariary isam-bolana dia mahazo trano mandritry ny 20 taona fanamboarana trano sy ny fanaovana lalana no basin'ny économie any Madagasikara misy fetopetra averiko eto ataonay ho an'ny diaspora malagasy ampazoto azy akaty sy ampiasany volana aty raha lany filoam-pirenena dia mandritry ny taona 2024 iny rehefa tonga eto ny diaspora fa izy contrôle mazava ho azy rehefa tonga eto ny diaspora na mandefa vola vany ny diaspora dia tazomina le tahabola taloha le 1 euro 10,000 na tsy fantatro ny firy izy amin'izay fotoana zay fa ohatrohatran'izay zany izy 1 euro 10,000 nanankalozan'ny vola rehefa tonga eto izy ampazoto an'ireo malagasy namatsika raiky tamindasina amitsika apody ny vola eto Madagasikara ny zoky olona 80 taona mihoatra ahazo valibabena dia tsapona maimaim-poana ny vehivavy mitaizakely manano tena ahazo fanampiana vonjomaiky toy izay koa ny olona manana fahasembanana satria reny olona eny matetika reny adino fa reny tsy adinonay horevaly io enay ho apakarinay ny grille indiciaire-ny ampiasam-panjakana na ny fonction publique dia ho asiana jery akaiky dia akaiky ny momba ny grille indiciaire amin'ny mpampianatra fa zay ataonay zay ampahazoto ny olona hiverina mpianatra satria ny mpampianatra mila verina ny maha izy azy za mpampianatra zany angetany olona maha tena olona manana ny maha izy azy averina zay amin'ireo mpampianatra reo fa ny mpiasa-panjakana rehefa miakatra ny grille indiciaire vidinentana midina amin'ny ampahefany tsy tedelina ntsony ny karamany mois de mars dia efa tsy manomboka ny grille indiciaire aloha mety vita amin'ny mois de mars fa le vidinentana midina amin'ny ampahefany mois de mars dia efa mety manomboka tsy ho tedelina ntsony ny vidin'ny karaman'ny fonctionnaire le hoe tonga dia landy fa mety mba misy manomboka misy ambobava amin'izay dia tahaka an'izay zany ny contractuel rehetrarehetra tonga dia ho raisina fonctionnaire raikitra mpiasam-panjakana raikitra tsy misy tsony ny contractuel tonga dia mitovy amin'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra ny framma koa tonga dia ampidirina mpiasam-panjakana ho evaluena ny framma raha ohatra izy tsy tokony ampianatra tsy maintsy ahitana asa hafa amin'ny sehatra fanjakana hafa satria eo amin'ny ray tapitrisa eo ny mpiasam-panjakana no vaovao no ampidirina rehefa tonga amin'ny fitondrana Jean-Jacques Ratsetson dia ny asa ny tady olona fa tsy ny olona intsony no mitady asa dia miala ho azy ny tsy fandriam-pahalemana zay hoe tsy isy tsony ny tsy fandriam-pahalemana zay tsy voavidinao vola zay tsy voavidinao vola zay fa androany tsika rehetrarehetra miaina andriranantsy fa rehefa hivoaka efa be deabe nefa tsy samy voaka rivariva moto zany tsy samy voaka riva tsony andro atoandro ary ianao endahandralahy miaraka endahandralahy moto anao vony eny andalana eny anao ny olona fa mijery fotsiny androany zay tsy voavidinao vola zay fa rehefa foana ny mety tsy misy afa-tsy zavatra raray mivoaka mivavaka andao tsika ampiakatra amin'ny famokarana amin'ny fomba mahevaika famokarana vary planina anay heritaona na 2 taona farafabetsany tsisy manafatra varotro neto Madagasikara reo le lazako hoe PPN farana vanively reo tokony vita eto reo ny anentsika an'ireo vita aloha nataonay dia anomboka eto Madagasikara no amin'ny vinany FM Malagasy anomboka ny tena atao hoe industrialisation amorona orinasa amorona industrie eto Madagasikara voalohany amin'io ny industrie amin'ny bâtiment
rehefa miteny amantsy hatramin'izay tsy niteneniko zao velabelary rehefa miteny hoe 3 alina ariary dia mavita trano anao trano dao tsika menakavy misy mpividy zany fitaratra amanetsiny tsika tsy hividy fitaratra amanetsiny any velany fa anao industrie tsika eto no amboary ny fitaratra io rehefa anao trano ny olona taloha moa rehefa miresaka varavarana dia idio varavaran-kazo satria azo foana varavarana na mivaravaran-kely na mivaravaram-be teto amintsika raha zay no ataotsika vao maika potika ny ala tsy hoampy makany amin'ny PVC tsika sy ny aluminium fa tsika tsy vidy PVC sy aluminium any ivelany ho an'le fanamboarana trano amanany la manetsiny eto Madagasikara fa manangana industrie tsika eto natao ny profilena PVC ny aluminium dia ampiasaina eto ny vy tamin'ny transition floan'ny transition teny tamin'izany hoe aloha amena amin'ny vahiny soa lala dia rehefa lasa amin'ny vahiny a dia afaka mividy fer-rang morontsika androany raha tsy diso tsisy fer-rang mora mivaovavao soa lala mety amintsika mbola ny Afrique du Sud sy any Turquie tsika mividy fer-rang io zany mbola hojerevanay io makaiza le vy fa tokony hijany mety io dia tsy manafatra vitsontsika ciment torak'izay moa mazava azy nisy natao hoe ciment namboana io nofonondralahy mbola azo velominy io ny tsimororo hojerenay akaiky satria be dia be miteny hoe ny tsimororo io tokony havita ny jirama fa tsy ny jirama fotsiny dia mety iny dia efa mampiena ny fanafarana huile lourde na gasoil any avany avelany zany rehetrarehetra zany no efa anatin'ny planina ny efenolana azy eny ary toko mamerina mifankasitrahana trano Andriamatoa Ratsetson ny fivaniananao eto amin'ny fandarana manokana ny lieu de vie Madagasikara ankasitraha koa ianao any tokantrano izay maola manaraka anay hatramin'ny farany amin'izao mankasitraka andritra toko dia mametraka mandram-piona indray